ny tanan Jesosy. Izay ilay zara-pandaharana izay arahanao ankehitriny na amin'ny feo zany na amin'ny sary izay ao anatin'ilay lohateny lehibe manao hoe mitondra hery. Mino izay fa nitondra hery ho anao tokoa izany lohahevitra izany, ary ny vavaka ataonay mandrakariva nitokantranonao any manjakany fiatany. Ary ny fitahiana izay no manina Andriamanina ho an'ny zanany isan'andro dia rotsaka ao amin'ny tokantranonao izany, ka naiza alehanao na inona ho ataonao dia ho tsapanao ny fanatrehany. Ivavaka isika. Ray malalao ankehitriny indray izahay, tafangona amin'ny alalan'izao onjam-peo na ny tambazotra ny serasera ka mihaino sy mijery manaraka ny teninao izany. Tompo, amelany tsy famendrehanay ny ianao ka nomehanay ny fanahy ny fifantohana mba handraisanay fitahiana indray amin'ity anio ity amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tanan'i Jesosy. Nandritra ity herinandro ity isika dia niresaka fa ny olona iray izay mametraka ny momba azy eo an-tanan'i Kristy dia ny tanany feno fitahiana. Ka raha nampitombo ilay mofo dimy sy atsan-drano roa Kristy dia vonona izy ihany koa hitondra fitahiana ho aiso anao raha mino sy mametraka ny momba anao eo an-tanany Jesosy anao. Ny faharoa dia hoe ny tanan'i Jesosy dia tanana feno famelan-keloka, ka natositosiko ny olona aza i Maria mba ho toram-bato, Kristy kosa tsy nanameloko azy. Fa hoy izy manao hoe izao koa izy tsy manameloko anao, fa amin'izao sisa izao aza manota intsony satria ny tanan'i Jesosy dia tanana feno famelan-keloka. Ary zany ny ekeny ho faty mba hitondra ny fahotako sy hitondra ny fahotanao, mba ho afaka ao ary ho afaka ianao ka ho voadio andova ilay fiainana mandrakizay. Ny tanan'i Jesosy hoy isika, ary ny ten'Andriamanitra nambarantsika teto dia tanana mitondra hery, ka na mila hanafitra antsika aza ny alon-drano toy ny an'ny Petera, alon-dranon'ny olam-piainana isan-karazany. Oeto eo amin'ny Kristy zany. Mangatà teo omena ianareo izy, antsoy aho teo valiko ianareo, satria ny tanany dia tanana mitondra hery. Ary nambarantsika ihany koa fa izy dia mitondra fanasitranana, ka na inona aretinao, ny tsija 12 taona aza sitrana, ny maty aza natsangany, ny jamba aza nahiratra, ny malemy aza nandeha, ny marenina aza nalady, ny mona aza ny teny, inona ny tsy vitany koa raha mino ianao, satria ny tanan'i Jesosy dia tanana feno fanasitranana. Ho tanteraka ao amin'ny tokantranonao ane izany. Ka na inona lalam-piainana lalovanao, anao zava-magaga eo amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao isan'andro ane Jesosy. Amin'ity anio ity ary, andao ny mpianany Jesosy. Ary eo amin'ny Luka 4:20 ka ny andininy 15 dia izao no ambarany ten'Andriamanitra. Nitondra azy eo Betania, izay tsy lavitra akory ny tendrombohitra Oliva ny mpianany. Ary rehefa handao alan'izy ireo ho any an-danitra Kristy, satria efa navita ny asany izy, efa nitsangana tamin'ny maty izy zany zao, andeha ho any an-danitra hanomana toerana ho ahy sy ho anao, dia zao no ambarany eo amin'ny andininy 15. Luka 4:20 ka ny andininy 15 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nitondra azy hatrany Betania dia nanandratra ny tanany ka nitsodrano azy. Ravana malala, rehefa andao ny mpianany Kristy dia ty andininy 15 ty tsy hoe manan-kery amin'izy ireo ihany, fa manan-kery amiko sy aminao koa zany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao raha mino ianao, dia ny hoe nanandratra ny tanan'i Jesosy ka nitsodrano azy. Satria ny tanan'i Jesosy ry havana dia tanana mitsodrano, tsy mitondra fitahiana ihany, mamela heloka na mitondra hery na fanasitranana, fa mitsodrano ihany koa izy. Inona ilay tsodranony izay nitononony teto? Tsy inona itsodrano ilay nitononony eo amin'ity Luka 4:20 ka ny andininy 15 ity, fa ilay voalaza ao amin'ny Matteo 4:20 ka manonika eo amin'ny andininy 7:10 amin'ny anaran'i Kristy manao hoe, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo,
Ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao. Nanatsotra ny tanana izy tamin'ireo mpianany, ary manatsotra ny tanany koa izy ho aso anao amin'ity anio ity, ka mitso-drano. Ary ilay tso-dranony dia maniraka asy anao, andeha hanao mpianatra ny olona, ary ny antony anaovana mpianatra azy dia tsotra. Rehefa tsapanao fa nanome fitahiana ho anao Jesosy. Tsapanao fa namela ny heloka ao Jesosy. Tsapanao fa nitondra hery ho anao Jesosy. Tsapanao fa nitondra fanasitranana ho anao Jesosy. Amin'ity anio ity, raiso indray ilay tso-drano ka zarao amin'ny manodidina anao izany. Ka mba hahatonga ny Kristy koa anasitrana azy, hahatonga ny Kristy koa hanome hery azy, hahatonga ny Kristy koa hamela ny helony, hahatonga ny Kristy koa hitondra fitahiana ho azy. Ka rehefa mandray an'i Kristy zany olona izany, dia aza adino, ilay tanan'i Kristy mitso-drano ireo mpianany, no tanan'i Kristy mitso-drano ahy soanao, ny tanan'i Kristy hitso-drano ireo hafa zay joroana ho vavolombelona, ary zany tanana izany dia hitondra famonjena ihany koa. Tianao ve raha mba ho voavonjy ny ankonanao? Tianao ve raha mba ho voavonjy ny manodidina anao? Tianao ve raha mba ho voavonjy ny mpiara-miasa aminao? Tianao ve raha mba ho voavonjy ny mpiara-mianatra aminao? Tianao ve raha mba ho voavonjy ny mpiara-mamboly, na mpiara-miompy, na mpiara-mivarotra, na mpiaraka manao fandarana aminao? Ambarao amin'ny soa nataon'i Kristy aminao, ary lazao izy fa te hitso-drano azy koa Kristy, ka hahatonga n'izy ireny handray izany eo amin'ny fiainany, ary izary izany koa amin'ny manodidina azy. Dia ho avy tsy ho ela eny amin'irao any lanitra Kristy, hitondra ilay paradisa ho ahy sy ho anao, ka hiteny ny hafa manao hoe noho ilay fizaranao ilay tanan'i Kristy feno fitahiana, noho ilay fanambaranao ilay tanan'i Kristy feno famelan-keloka, noho ilay fanambaranao ilay tanan'i Kristy mitondra hery, noho ny filazanao fa ilay tanan'i Kristy mitondra fanasitranana, no indro ankehitriny fa tanan'i Kristy mitantana antsika ho amin'ilay famonjena, dia ny fandovana ilay fiainana mandrakizay. Ilay toerana tsy misy fahafatesana intsony, ilay toerana tsy misy fanaintainana intsony, ilay toerana tsy misy ranomaso intsony, ilay toerana tsy misy zavatsarotra intsony, satria ny tanan'i Kristy dia maniry ny hamonjy anao. Tsy ho elantsony izany. Koa anio, raha mbola manana vovonaina ka velona isika, afaka miteny, ambarao amin'ny hafa ny soa nataon'i Kristy aminao, ka mba handraisa ny famonjena, ka irahany mandova amiko sy aminao ilay fiainana mandrakizay. Amen. Ivavaka isika. Ray malalo soranao izay ny amin'ny teninao, satria tsapanay fa te hitahy anay hatrany anao, te hamela ny helokay anao, te hanome hery ho anay anao, te hanome fanasitranana ho anay anao, ary indrindra te hanome famonjena ho anay. Kindro Tompo, terizo ao amin'ny tokantranonay tsirairay avy izany, ary omeo hery izahay, tafio hery avy any ambony izahay ilay fanainao, ka tonga anay koa izary izany amin'ny hafa, ka ho maro ny olo-vonjena rehefa ho avy any amin'ny raho any lanitra ianao, amin'ny anaran'i Jesosy.